Palmerabasika rehetrarehetra isan'andro izay manentana foana hoe ry tantsaha malagasy azo ampiasana ny semonsa hybride satria maninona izahay manentana tsy ampiasanareo ny semonsa hybride. Le hybride resahako io le hybride avy any ivelany, le avy any Chine sy ohatr'izany, satria reny animba anareo tantsaha. Voalohany aloha ny semonsa hybride dia tsy afaka ampitomboana masomboly. Noho izany zany nareo rehefa mividy semonsa hybride amin'ny voalohany dia tsy afaka mamokatra masomboly intsony amin'ny manaraka, ka isaky ny amboly ianareo dia metehatra amin'ny avy any ivelany amin'ny fanafarana masomboly, ary amin'izay fotoana izay izy no hibaiko anareo tantsaha. Manomboka eo zany dia na ampiakariny raha vidy le semonsa dia tsy maintsy hividy aminareo satria tsy manana masomboly intsony fa efa netehatra tamin'ilay masomboly semonsa hybride nataony zareo. Ankoatr'izay koa rehefa metehatra masomboly amin'izareo nareo, rehefa namboly an'ilay izy nareo dia adinonareo le masomboly nentim-paharazana. Dia inona ny efarany? Nareo tsy manana le masomboly fampiasanareo taloha intsony, nefa nareo tsy maintsy andeha hividy masomboly any ivelany. Noho izany nareo tsy mahavita tena eo amin'ilay fambolena dia mihena ny vola miditra aminareo. Ankoatr'izay dia mila zezika simika farak'izay betsaka koa ny fampiasana an'ilay semonsa hybride. Zezika simika nefa amin'izao efa fantatrareo fa tena lafo dia lafo. Noho izany nefa nareo tsy manana an'ilay vola ahafahana mividy an'izay zavatra izay, dia lasa etehatra, lasa bokatosa amin'ny banky nareo, lasa bokatosa amin'ny olona nareo amin'ilay fambolena. Dia izay ny anentanana hoe aza mampiasa an'ilay semonsa hybride. Izay nefa tsy hoe miteny anareo aza mampiasa an'ilay semonsa hybride dia hoe ahoana zany no ampiasainay ry tianao ahafahanay manatsara an'ilay vokabarinay. Haintsika tsara fa ny vary ny foto-tsakafon'ny malagasy. Voalohany aloha raha ohatra nareo tia hanatsara ilay vokabary, efa iarahantsika malala ange ilay masomboly ampiasaintsika, tsy mifanaraka amin'ilay toetrandro amin'izao intsony. Tsy mahazaka an'ilay aretina be dia be fa misy, tsy mahazaka an'ilay tsy fisian'orana, ilay fahatarany orana, tsy mahazaka an'ilay fiakaran'ny hafanana be. Noho izany zany ny solution omena dia ampiasao ny semonsa ny faux fifa. Zay zao eto mampiasa ny semonsa 186 ohatra mivoaka voaingana izy ity no ampiasainay fanaovana vary. Tanety le resantsika 186 amin'ny faux fifa izy ity. Dia raha mampiasa an'ilay semonsa nareo voalohany aloha manohana ny faux fifa, satria ny faux fifa ny sapam-pikarohana malagasy ananantsika. Faharoa, io vary avoaka amin'ny faux fifa io dia vary ilay masombolitsika tantsaha ihany, fa tsy ohatran'ilay semonsa hybride avy any ivelany nafarana. Dia masombolitsika tantsaha ihany no hatsaraina. Dikany hoe no hatsaraina dia no hatsaraina ilay izy mba ahafahantsika mamokatra betsaka aloha, satria ny tantsaha rehefa mamboly dia mila vokatra betsaka. Faharoa, no hatsaraina ilay izy mba ahazaka an'ilay fiovaovan'ny toetrandro. Fahatelo, no hatsaraina ilay izy mba ahazaka koa an'ilay fiovaovan'ilay rotsakorana. Ary no hatsaraina ilay izy mba tsy mila zezika simika be dia be isika rehefa amboly azy. Ny anay zao dia tena tsy nasiana zezika simika mihitsy fa zezika compost daholo no ampiasaina mandritra n'ity fambolena vary ity. Rehefa manao an'ilay izy dia tsy ohatran'ilay fambolena vary hatramin'izay fa fafy ny zezika, satria ny olana iny manko lasa any amin'ilay tany tsisy an'ilay vary misy an'ilay zezika, dia very fotsiny ilay zezika, fa izay misy anazy izay misy an'ilay vary no asiana zezika. Ianay zao manao linona ohatra izao, tao manatonatona kely eny caméra eny, manao linona ohatran'iny lavalava iny manao traçage amin'ny angady ohatr'izao zany ilay izy afaka mampiasa kofehy nareo amin'izay mahitsy tsara, fa ianay kelikely velara-tany tonga dia natao refo maty ohatr'izao. 20 cm ny elanelan'ny linona. Aza gaga nareo raha mahita an'ireny bozaka zanak'azo ireny fa manao an'ilay teknika agroforesterie zay na le ala vadimboly. Voambary eo amin'ny 7 na 8 isaky ny mandrotsaka eo ny atao dia melanelana eo amin'ny 20 cm eo koa ny elanelan'ny vary samby vary. Dia atao ohatr'izay hatramin'ny farany izy rehetra. Dia rehefa eo amin'izay mandraraka zezika fotsiny izay manototra anazy, mandraraka zezika fotsiny manototra an'ilay izy ohatr'izao, mandraraka zezika fotsiny manototra an'ilay izy. Fanaovana an'ilay linona moa tena tsotra indrindra sy vetivety dia mampiasa rayonneur, fa ny problème nefa ilay orana avy be tamin'ny alina dia tena somary nanana fahasahiranana izay tamin'ny fampiasana an'ilay izy, satria lasa mifitsaka be ilay tany dia tsy maintsy nataonay angady ny anay fanaovana an'ilay izy fa tsy afaka nampiasa an'ity, fa ity ny tena vetivety sy rapida indrindra. Tsika tantsaha moa tsy hoe tsy manam-boly tsika, fa ialana amin'ilay fividianana fitaovana be dia be lafo be, nefa vola hoanao tokantrano rehefa tsy misy dia nanao an'izao zavatra gasy zao. Tsy izay rery nefa nanao an'izao fa be dia be ny tantsaha manao an'izao, fa ny olonanay fotsiny ilay tany mando be tamin'ny alina fa oram be taty Atsira be dia tsy maintsy nataonay angady ilay izy, satria tsika koa mila mahay miaina amin'ny zava-misy.
Zay ary fa mirary soa dia mampirisika anareo aza mampiasa ny semence hybride tompoko fa animba anareo tatsaha io. Raha ohatra ka tena tsara mivoaka bary nareo dia ampiasao ny semence masomboly fikaron'ny fofifa. Ampiasao reny, afaka ampiasaina koa le masomboly fikarinareo fa ny olana nefa reny efa tsy mazaka an'ilay aretina mirongatra be amin'izao, tsy mazaka ilay fiovan'ny toetrandro dia manjary sahirantsika mivoaka bary fa manjifa ny fofifa tsy manao dokam-barotra zay fa tsara le izy na izany ary dia tenenina foana ihany. Dia resaka an'ilay crotalaire tsika dia ity le crotalaire anaovana vadiny volo miaraka amin'ilay vary. Ity zany ny tanjona amin'ity manao aporina azoto amin'ilay tany, manatsara an'ilay tany, manatsara an'ilay firafitry le tany le izy dia le raviny iny koa rehefa eo ho apetraka eo amin'ilay vary rehefa voajinja dia andrasina miala mihitsy le maitany iny dia avy rehefa mboly vary manaraka dia tapahana le tahony iny dia atapika sady toa dia zesika ho an'ilay izy. Izy koa amin'izay lasa péage ho azy amin'ilay resaka fitazomana amandona ao anatin'ilay tany. Dia ity le oambolentsika tena fanaovana azy eo amin'ny voan'ny 3 na 4 isaky ny mandatsaka eo no atao dia melanelana eo amin'ny 70 cm ny manaraka an'ilay linina. Raha ohatra ka mandatsaka zany sika eto dia afaka 70 cm indray mandatsaka dia entre linina indray le izy raha mandatsaka eto dia manisa linina anankiroa, manisa ray, roa, telo, linina telo fa tsy roa, manisa linina telo, ray, roa, telo dia any amin'ny fahatelo indray mamboly. Dia ambolena iny rehefa vokatra le vary, rehefa miara-mitsiry amin'ny vary le izy rehefa vokatra le vary dia jinjaina ny vary dia izy avela eo mandritra ny maitany hiaro an'ilay tany. Rehefa tonga indray fambolem-bary manaraka dia jinjaina fotsiny izy fa tsy adina, avela ao anatin'ny tany ao ny fakany. Rehefa mandeha mihodina izay cycle izay mety mihinana eo amin'ny 9 taona 5 taona eo. Raha ohatra ka mbola tsy nanao an'izay nareo afaka 5 taona any tsy mila avaina intsony io tany io fa rehefa mboly ianao tonga dia manatsaika vary fotsiny sisa ao anatin'ilay izy. Marihana fa isaky ny 20 andro ao aorian'ny famafazana no mamboly an'ity fa tsy miaraka ambolena amin'ny vary le izy fa manjary rakotra le vary. 20 andro ao aorian'ny famafazana rehefa manao sariklasy nareo sy manisy zezika dia ao aorian'izay nareo manao anazy. Jereo ary foatra izao fanaovana azy. Ohatra izao le izy alatsaka dia melanelana eo amin'ny 70 cm eo dia tao amin'ilay linina ampovoany iny taro ajanona eo ary aloha dia toa dia epitatsika maketsy amin'ny ilany indray dia avy eo tohizana fotsiny asa rehefa eo mandingana linina na vary telo dia manomboka any indray no manohy. Mandeha le izy manaraka ny linina iny rehefa nandingana an'ilay linina anankitelo ianareo dia ohatrohatr'izay daholo zareo fanaovana azy dia atao daholo izy rehetra rehetra. Amarana antsika an'ilay formation ilay teknika fanaovana fanatsarana vary an-tanety dia tonga amin'izay ny fihavana faharoa efa vitana avy izy iny rehetrarehetra iny efa vita ava ilay vary rehetrarehetra. Fihavana faharoa sady farany fa jerentsika amin'izay rehetra hitanareo amin'izao somary ataovy manakaiky eretingy caméra iny hitanareo amin'izao efa maniry ilay crotalaire nambolena, efa maniry ilay izy. Dia rehefa tonga amin'izay rehefa eo fotoana fijinjana dia ilay crotalaire avela maniry eo fa ilay vary ny jinjaina dia avela izy mandritra ny maitany. Rehefa akaikikaiky amin'izay ny mahazo voany amin'ilay izy nareo dia jinjaina indray ilay crotalaire dia alaina ny voany, ilay tahony jinjaina iny tsy hoentina mody fa adaboka eo amin'ilay tany hiaro an'ilay tany. Dia zay ary andefasana sary nareo andefasana eo nareo firy kilao firy sarety ny vary vokatra teto amin'ity tany foloarana taona andrany ity dia alefana amin'ny sary eo daholo fa zay ny teknika antsika rehetrarehetra. Marary soa daholo dia mahavokara be hamokatra tsika fa tsy hanafatra avy any ivelany. Tsy mampiasa produit chimique tsika, tsy mampiasa zezim-bazaha, tsy mampiasa pesticide fa biolojika tanteraka miara-miaina amin'ny natiora. Marary soa daholo ary. Ity vidéo ity dia nirahana ny asa tamin'ny Cradoi, ny RJDD ary ny Farm.